Miraba antsika rehetrarehetra indray a. Faly miona amintsika rehetra hatrany a ny tenako. Araky ny fanapahan-tenako anareo a dia afaka ny fanapahan-tenako anareo a dia ho tohizantsika ny i-décortiquer ny émission izay nataony Andriamatoa Mamy Ravatomanga tamin'ny Zoma satria marobe ireo sujet izay noresahana tamin'io a nitondrany fanazavany tamin'ny vahoaka malagasy kanefa dia hoentina eto ihany koa ny fanazavana ny zava-misy satria marobe ny olona izay mieritreritra hoe ay dia voavaliny tsara daholo kosa le zavatra azo zao fa izaho eto izany dia hiteny hoe matoa ireny fanontaniana ireny napetraky ny mpanao gazety dia ny zavatra tao. Azonareo anisan'ny zavatra ny invoquenay izay ho resahantsika androany dia ny ACM sy ny CSPI Madagascar, ny sécurité aéroportuaire de Madagascar. Inona mahatonga antsika hiresaka an'izany satria hoe ho fahity ny ACM. Fantatrareo moa fa raha fahity ny ACM dia fahity ny fianarana pilotage à Madagascar ary tsy anana autorité civile aérienne intsony isika dia ho sahirana be ny firenentsika izay nosy. Tsy voatery hoe tomobile na sambo no andehanana na train fa itsika zany dia tsy maintsy manana avion. Ka raha fahity ny aviation civile de Madagascar dia ny firenena mihitsy no tsy manana autorité aérienne intsony no ny tsy fandoavany ireo olona tokony andovola ao anatin'izany ACM zany hozy izy ny ministry ny fitaterana etsy andaniny ihany koa ny vola izay efa tao nakaiza. Raha ohatra ka ny zavatra nolazain'ny Mamy Ravatomanga tamin'ny Zoma 1er avril andro ny lainga dia misy lainga no niresahany satria izao nilaza izy fa tsisy idirana ozy izy ny CSPI Madagascar fa nanomboka 22 janvier 2022 izy vao niditra tao ny Amarante ary miara-miasa amin'ny Amarante izy manao ny sécurité aéroportuaire ao eto Madagascar. Dia sao zany zavatra teneniko anareo voalohany indrindra aloha tamin'ny nilaza izy fa nahazo appel d'offre zareo nahafana nanome an'izany sécurité aéroportuaire izany any Amarante. Raha izay faharoa janvier 2022 izy vao nandray ny asany ny Amarante. Nanomboka janvier 2022 ka hatramin'izao avril 2022 zao zany ozy izy no tokony andray ny asany zany Amarante zany ary zay vao niasa effectivement. Teo alohan'izay ozy izy dia tsy hainay hoe izy nanao azy teo. Tsisy idirana hono izay nanao azy teo. Zao no teneniko anareo voalohany indrindra aloha ny nanapahany ACM hevitra tamin'ny 2012 hoe omena orinasa civile privé ny sécurité aéroportuaire dia nandeha appel d'offre. Izany appel d'offre zany dia nandeha tamin'ny gazety rehetra ary nalefa ministère des transports tamin'ny 5 mars 2012 io zany le appel d'offre io publieko rehefa avy eo afaka jerevantsika eto amin'ny ordinateur ngeda be dia amin'izay mazava tsara. Eto manko zareo manko manadio tena fa zao tsika tsy tribunal fa tsika zany miinformer ny vahoaka fa izay tribunal dia manao ny asany. Meko antsika zany le
appel d'offre tamin'ny io 5 mai 2012 rehefa fa misy inona nga izy zany misy mazava be le izy bon bref io avis d'appel à manifestation d'intérêt international numéro 01 MTP PRMP UGPM 12 Ministère des Transports manao anazy PRMP unité de gestion de passation de marché ny datiny io 5 mars 2012 zay zany ny appel d'offre le seul appel à manifestation d'intérêt qui a existé pour la concession du système national de sécurité, de sûreté, de sécurité. Io appel d'offre io ihany no nanaovana ny concession zany mise en concession hoe cedena amina société privée ni système national de sécurité et de sûreté de sécurité ni aéroportuaire dans les aéroports internationaux de Madagascar. Ka raha milaza zany Andriamatoa Ravatomanga fa nahazo appel d'offre ny Amaranty tamin'ny janvier 2022 afahany manao ny sécurité aéroportuaire zao de mba mangataka isika vahoaka malagasy avoa ihany appel d'offre nanaovana zany satria tsy nivoaka tanaty gazety. Tsy nivoaka tanaty gazety, tsy nisy gazety namoaka an'izany zavatra zany. Ary ny parallélisme de forme raha ohatra ka avis d'appel à manifestation d'intérêt international zany hoe appel d'offre international no anaovanao an'le izy amin'ny voalohany dia tsy maintsy izay ihany koa no ataonao aty aoriana rehefa hanova prestataire ianao fa tsy afaka hoe olona hafa nazo an'iny tamin'ny voalohany de rehefa zay ny tikotiko dia hofoanako le izy de omeko olona hafa indray zay mahafinaritra anahy c'est-à-dire Ravatomanga. Zay zany voalohany. Izy moa efa mahay ihany miasa eto amin'ny réseaux sociaux eto amin'ity tribunal du net izy ny filazan'ny vazana azy fa ny antsika indray tsy tribunal du Facebook fa ny antsika dia fanazavana sensibilisation et information des citoyens par l'opposition okzay azava. Za manao ny ty dia sensibilisation et information des citoyens par l'opposition en tant que présidente ni opposition aty ivelany. Matoa en tant que opposant politique manao an'izao zavatra zao tsy hoe satria te hiditra amin'ny tokantranony Ravatomanga sy ny fomba fitantanany orinasany na te hiditra ao anatin'ny vilanin'olona fa satria raharam-pirenena sécurité aéroportuaire de Madagascar ny resaka satria misy enjeu national ny resaka de tsy maintsy miditra ny tenako en tant que principal opposant aty ivelany miteny zay zavatra tokony ho tenenina ary mampiseho zay zavatra tokony aseho amin'ny vahoaka malagasy ary mitaky izay tokony ho takiana amin'ny tompona andraikitra tsirairay avy amin'ny fandraisana andraikitra zay tokony ataony. Zay ngambany okazava. Je ne suis pas une influenceuse. Tsy mivarotra maquillage sady tsy mivarotra fanaovam-bolo tsy mivarotra akanjo tsy mivarotra firavaka tsy mivarotra ninina fa nena ny ataoko eto dia sensibilisation information ary fitenenana ny dérive izay tsy mety ka mila hitsy ataony fitondrana okzay azava. Rehefa mazava tsara zany zay ny rôle ny tsirairay dia hiverina amin'ny sujet atsika isika. Iny zany ny appel d'offre. De averiko aminareo indray. Le 5 mars 2012, un appel d'offres émis par voie de presse par le ministère du Transport a attribué le contrat à CSPI France en date du 28 février 2013. Zany hoe ertaona taty aoriana
signé un contrat avec un POT de 12 ans pour sécuriser les 8 aéroports internationaux de Madagascar. Io contrat nataony fitondrana malagasy tamin'ny CSPI France io dia nanomboka niasany CSPI France teo amin'ny aéroport nanomboka ny 3 ny mois de mars 2013 nametrahana ny fitaovana nametrahana ny sécurité nametrahana ny olona 600 personnes une seule société tompoko 600 personnes miasa ao inona ny dikan'izany société Andravatomanga 20 sociétés 2500 personnes plus 1500 temporaires 4000 faites le compte firy isaky ny société zany ny olona miasa ao mandritry ny 9 taona izy tsy mitsahatra manangana société kanefa tsy de tena miteraka asa be de be. C'est pas là le problème so d'ici laza ndray anao kory avamana société natsanganao raha tsisy bien sûr tsy nanangana société satria tsy zay ny asako tsy mpanangana société fa ny asako dia ao anatin'ny lalàna ny asako dia ao anatin'ny fitsarana ary ankehitriny tsy zay tsony fa ny asako dia atao anatin'ny opposition politique ary ny asako dia ao anatin'izay politique de l'état izay dia manao zay ampandeny raharam-pirenena rehefa tsy manao araka ny tokony ho izy ny fitondrana mazava angambizay aro averimberiko faharoa manaraka an'izany rehefa nomena ny orinasa CSPI France dia 100% ny action zany no tazominy CSPI France io nandeha ny asa nandeha ny fikarakarana nisy problème mandray teo amin'ny organisation no tapahany fanjakana ny fandraisana ny redevance nanomboka ny 20 septembre 2013 nanomboka mars 2013 zany de mars 2013 au 20 septembre 2013 ny asa ny CSPI France nametraka ny fitaovany CSPI France nanomboka ny 20 septembre 2013 tapaka le izy gaga zany CSPI France fa maninona no nanao note ny fanjakana hoe ajanona ndray le BOT le contrat zay efa vita signé teo de napanatsona tany amin'ny braoany Ajaresampa ny mpitantana zany société CSPI France zany ary dia niresaka tamin'ny Ajaresampa sy Mamy Ravatomanga Monsieur le Shadow Cabinet rehefa tonga tao amin'ny braoany Ajaresampa izay raha tsy diso izy ny SGP tamin'izany de ozy izy hoe zao misy problème ny fitakinany vola tsy manaiky ny mpandeha tsy manaiky voaka malagasy amin'ny korotana le izy teo amin'le fikorotana le zavatra zany misy problème de tokony solution ahoana ny andaminana an'izay ny solution de hoe alefa directement ao anaty billet d'avion ny taxe aéroportuaire fa tsy mety le takina eo amin'ny aéroport Ivato ohatran'le hitantsika reny hoe ty zao ary ampidirina avy hatrany ao anaty billet zany zavatra zany fa tsy takina mitokana ok zay zany de tokony lamina le izy saingy tsy zay raha tianareo hitoy ny contrat de 12 ans anareo de tsy maintsy omena ny Ravatomanga ny 51% ny action any CSPI France azonareo ve zany si vous voulez que le contrat avec le ministère des Transports soit maintenu, vous devez intégrer Monsieur Mamnirin Mamnien Ravatomanga en tant qu'actionnaire à 51% dans la société CSPI France à Madagascar. Si ce n'est pas du racket, si ce n'est pas du vol, je ne sais pas ce que ça s'appelle. Inona zany ny zavatra nataony tonga de naka nalainy birda ny 51% ny action rehefa nandeha ny négociation teo ny eritreritra zany ny CSPI France hoe
Donc, soit on va perdre 50% des actions, soit on va tout perdre satria ho alain'zareo daholo zany le izy 100% ho ajany le izy. Nahenitsika hoe ny fomba nazahoany Ravatomanga ny sodiata dia piasany Olojaona izy amin'ny anaran'izy iny Olojaona Rabonary John izy. Ary rehefa niasa tao izy de nanao prête-nom, nakazo prête-nom i Olojaona dia nivadika lasa Ravatomanga sy izy any anaran'ity izy i Randrenasolo José ny orinasa. De ohatr'izay koa tompotsika zany tsy rarahitsika satria Rabonary John i Olojaona efa tsy miraran'le izy fa izy efa mitovy amin'ny ranomasina amin'ny fiainana, indraindray miakatra, indraindray midina, on s'en fout. Et d'ailleurs on s'en fout satria société privée aniny. Fa ity kosa il s'agit de la sécurité aéroportuaire, un service zay notsedena amina privé le izy via un appel d'offre en bonne et due forme nandritry ny herintaona nanaovana ny appel d'offre de tonga de hoe tapahana le izy fa omena Ravatomanga ny 51%. Inona tompoko ny anaran'izany? Tsisy dia tanan-Ravatomanga hono ny fiainantsika ao Madagasikara. Zany ny atao hoe vol, zany ny atao hoe chantage, zany ny atao hoe raquette, zany ny atao hoe mafia. À titre de inona moa zany no hoe omeo azy ny 51%. De tsy nanaiky zany les sociétés, c'est à prendre ou à laisser, ce sera 51% ou bien vous allez tout perdre 100%. De vous dire, alors angamba 50 ary. Fa raha vao 51% de lasa hoe majoritaire à un point izy fa de 50 zany ny anazy de 50 zany ny ndreto. Ok, nanaiky zareo. Tokony andoha 3 millions de dollars Ravatomanga vidin'io action io satria rehefa natao zany ny investissement ndreo de zay ny valeur ny 50% de tokony mandoa an'izay 50% zay izy de tokony mandoa 3 millions de dollars. Inona ny zatra nitranga? 500 000 dollars nalohany. Misy proof zany 500 000 dollars nalohany en tout et pour tout. De nalainy ny 50% ny action n'olona. De zao am'izay ny natao. Nalaina am'izay ny société atao hoe Durban International izay Ravatomanga izay manana siège any Maurice de miaraka amin'ny CSPI Océan Indien izay avy ao amin'ny CSPI France zany nanangana indray zareo zany CSPI Océan Indien de io zany no lasa actionnaire ao anatin'ny CSPI Madagascar. De nanomboka teo zany de nosoratana tany amin'ny registre de commerce hoe CSPI France zany lasa CSPI Madagascar de ny actionnaire anatin'ny CSPI Madagascar manao ny sécurité aéroportuaire ao Madagascar dia manana actionnaire anakiroa, 50% any CSPI Océan Indien, 50% any Durban International. Izay représenté par Jai Jongri, administrateur any Mamy Ravatomanga. J'ai remis dans la boîte. D'accord. Zay zany fandehaniny. Hitanareo am'izany fomba fangalany zavatr'olona. Avy eo, rehefa nandeha zany iny 10 octobre zany hoe octobre 2013 dia lasany Ravatomanga ny atsasaky ny CSPI Madagascar zany tamin'io ary nanomboka niasa teo zareo. Tonga am'izay ny 2014 niova ny fitondrana ny fampitory teny amin'ny tribunal zareo no naverina tamin'ny CSPI Madagascar ny action rehetra ny Ravatomanga. De niasa teo ny CSPI Madagascar nanomboka 2014 jusqu'en 2019. Zany hoe hatramin'ny
hatramin'ny hatramin'ny 2000 nanomboka 2014 zany a de nasorona teny amin'ny fitsarana ny action Andravatomanga tao amin'ny CSPI Madagasikara de natao hoe Samata indray ny anarany société de sécurité aéroportuaire tao Ivato sera Madagasikara dia CSPI Océan Indien irery no tompony tao satria izy nazo an'io appel d'offre io. Rehefa vita ny tonga ny 2019 amizay verina au pouvoir ry Rajoelina, verina au pouvoir Ravatomanga le 7 zany hoe juillet 2019 natsatry ny ACM ny asan'ny CSPI ny asan'ny Samata ary naverina tamin'ny CSPI Madagasikara izay efa tsy ny exista intsony ny sécurité aéroportuaire. Tsara mariana fa teo anelanelan'izay ny mai 2019 dia rady entany amin'ny tribunal de commerce pour non-présentation de compte si non suivi d'accès d'activité i CSPI Madagasikara izay niforonina tamin'ny 2014 ary izay finoana tamin'ny 2013 ary nijanona tamin'ny 2014 ny activité satria niala reo actionnaire anankiroa donc tsy n'existe intsony zany izy nanomboka 2019 mai 2019 zany tsy m'existe juridiquement intsony ny société atao hoe CSPI Madagasikara na CSPIM kanefa ny juillet 2019 dia navery ny ACM ou CSPIM no nitantana ny sécurité aéroportuaire fa nasorona Samata ary nenjehana natao IST ny olona rehetrarehetra de lasa nitsoaka ny Madagasikara satria saka samborona nampisamborony Ravatomanga. Eo anelanelan'izay depuis juillet 2019 jusqu'en janvier 2022 eo zany le lazaiko hoe io le lazainy Ravatomanga hoe tsisy idirany amin'ny ahoana izy no naka ny Samata navery no CSPIM ary eto ambany masoko eto dia misy lettre voalaza ny lettre ny ACM milaza hoe manomboka zao dia nasotreretika eto amin'ny ordi indray le izy moramora kokoa mijery azy manomboka eto dia alefanareo amreto compte reto ny fetety manomboka eto dia alefa amreto compte reto io ary zavatra teneniko tompoko de preuve à l'appui avec document à l'appui fa zao de tenindray hoe zavatra tenenao tsy marina io 3 juillet 2019 dia mandefa an'izao notification zao ny ACM io circulaire io de milaza hoe circulaire portant application de la décision numéro tant fixant les modalités de perception des redevances de sûreté aéronautique. Façon tintenenina. Le circulaire portant notamment indication CCT Samata comme étant chargé du recouvrement a été annulé et remplacé par la circulaire du 3 juillet 2019 qui porte agrément de la CSPIM pour assurer la sûreté et la sécurité aéroportuaire. Maman. Ainsi que le recouvrement de la RSA. Tigansai Show. En conséquence, le circulaire est notifié afin que vous puissiez prendre les dispositions en ce qui concerne les RSA des passagers.
Destinataire, sécurité aéroportuaire Samata, Ravna Airport, compagnie aérienne, usagers. TOE. Les redevances de sûreté sont incluses dans les titres de transport à compter du 2 novembre 2013. Le reversement de redevances de sûreté par les compagnies aériennes est accompagné du document déclaratif du nombre de passagers par vol. Et ce versement se fait par virement bancaire sur les comptes de la société CSPIM. En arrière, sur le compte SPM, en dollars sur le compte SPM, pour ton numéro en euros sur le compte SPM. La société CSPM est chargée du recouvrement de ces redevances par tous les moyens appropriés. Le reversement doit être effectué mensuellement plus tard 15 jours avant la fin du mois considéré. Uno atopoko. Isa zany a no nandray ny redevance tao amin'ireo redevance izay aloha avy hatrany any anaty billet nanomboka tamin'io 3 juillet 2019 io CSPIM izay lasan-dra Vatomanga satria Samata zany efa noroasina nanulena tamin'io circulaire io ny fiasan'ny Samata teto de niverina parachuté aviana CSPIM au non 100% de membres Vatomanga kanefa tsy manana document physique ma société azy intsony manana an'io compte bancaire izy fa physiquement société fa tsy m'existe intsony io rehefa hitan'zareo am'izay zany fa ka izy ty société fa tsy n'existe intsony fa radié tany amin'ny chambre de commerce de lasa izy naka ny amarante anao an'le asa aiza am'izay raha le appel d'offre, appel à manifestation d'intérêt nanomezana ny amarante an'io sécurité aéroportuaire io tsisy tonga de namena fotsiny ohatra ny nangalana ny Easy Park tonga de nomena ny SMGD normalement tokony nanao appel d'offre koa ny CUA nanao hoe finalement zay anova prestataire ho concédenay amina olona ny parking, ny gestion des parkings sy ny digitalisation ka noho izany de manao appel à manifestation d'intérêt zay de zay mamaly de hodiniana fa tsisy an'izany tonga de hoe miala ao amin'ny Easy Park de ampidirina ao aminaina c'est zany le izy de ohatrizay koa hoe miala tao amin'ny Samata de nampidirina tao amin'ny CSPI manque de poste CSPIM tsy m'existe intsony satria efa rava tany amin'ny chambre de commerce pour absence d'activité dia namena ny amarante le izy nanomboka janvier 2022 fa 5 zao hitatsika tsara teo fa io circulaire ny ACM te milaza fa tsy maintsy arotsaka any amin'ny CSPIM ary manao recouvrement par tous les moyens CSPIM amin'ireo redevance reo ary ireo redevance ireo dia arotsaka any amin'ny CSPIM de avy izy mandrotsaka ao amin'ny ACM nanao izany ve ny CSPIM c'est sûr aloha fa ny compagnie tsy maintsy mandrotsaka any aminy fa raha tsy zany to de suspendu ny compagnie fa raha ny vola voaray any zareo depuis juillet 2019 ka hatramin'ny décembre 2019 de omeko chiffre nareo zay basé sur le nombre de passagers ataontsika hoe forfait zany par passager dia nahita hatrany amin'ny 244 300 passagers internationaux zay zany nandeha tamin'ny 8 aéroports internationaux de Madagascar ireo dia mandoa $14.35 par passager zay manome 3 501 400 $ hors taxe ho an'ny passagers nationaux 185 000 passagers fois $2,5 par personne par passager manome
462 500 dollars hors taxe. Ny fret zany hoe rehefa mandefa entana dia tsy maintsy mandoa an'io redevance de sécurité de sûreté aéroportuaire io dia 5080 tonnes. Ny entana nandeha teo dia nandoavana 175 dollars par tonne dia nahitana 887 500 dollars. Zay total zay dia efa manome 4 851 400 dollars. Izay zany no niraisin'ny CSPIM tamin'ny 2019 fotsiny. Ataontsika hoe janvier 2020 tsy nisy tsy katramin'ny 2021 de somary tsy de tena niasa ny aéroport satria nidy nisy ny covid fa omentsika ihany ny chiffre satria nisy passager nandeha ihany teo de ny passager internationaux nandalo teo de 87 450 fois 14 35 dollars azafady manome 1 254 907,50 dollars. Ny mouvement national zany hoe passagers nationaux 66 800 fois 2 dollars 50 manome 167 000 dollars ary ny fret 2185 tonnes fois 175 dollars manome 382 375 dollars. Au total 1 804 428 dollars 50. Au total reo anankiroa reo dia manome eo amin'ny 6 millions de dollars 6 300 000 6 600 000 dollars et quelques eo. Tiako tenenina de zao ireo 6 600 000 dollars ireo de tokony nandoavana TVA any amin'ny trésor public 1 331 136 dollars zany hoe 4 milliards 458 640 225 ariary ary tokony nandoavana redevance de concession 865 238 dollars. Nakaiza ireo vola reo io 6 600 000 dollars niditra tao amin'ny CSPIM zay noraisindra Vatomanga nanomboka 2019 ka hatramin'ny 2022 io zany de nankese vola fotsiny fa tsy nandrotsaka tao amin'ny ACM de miala baly izy hoe tsisy idirako zany fa zay janvier zay vao niditra tao ny amarante. Misy proof efa nalefako coupure de journaux samada lasa CSPIM Madagascar ary rehefa feo de samada ihany koa ny CSPIM Madagascar nasina soratra hoe amarante ary efa miasa tao nanomboka 2019 ka hatramin'izao tsika miteny zao fa nataony zareo ataoko hoe ny régulariser zany ny taratasy nanomboka janvier 2022. Ilaza indray izy tsisy dirako miandry tsika valiteniny eto amin'ity tambazotra tseratsery ty satria fa eo ihany moa zany mahafinaritra anazy mamaly antsika fa tsy any amin'ny fitsarana fa ny problème antsika zao de hoe io zao ny CSPIM fa niany amin'ny royalties zay tokony alohan'ny ravinala zay narotsaka amin'ny ACM nakaiza zavatra misy manko de zao nanomboka tam'le affaire na volamena 73 kilo iny de voasambotra ary nigadra ny DG any ACM sy ny SG nanomboka teo zany tsisy DG ao amin'ny ACM tsy misy lehibe ao iza no miasa ao iza no lehibe ao nandeha iza no mitantana ny vola ao zany nanomboka teo satria na vola tao taloha tamin'ny 2018
2016-2017 sy ny vola tokony hiditra 2019 jusqu'en 2022 nakaizany vola ao no 13 millions d'ariary sisany vola ao am'izao tsika am'teny zao olona tokony hidirana millions de dollars ny ACM 13 millions d'ariary sisany vola tao tamin'iny volana marsa iny na andoavana ny karamany zareo raha zany tsy ampy zay ny tiako tenenina mikasika ny valiteniny Mame Vatomanga hoe fananinana no ahoana inona ny idiranao amin'ny ACM sy ny sécurité aéroportuaire de Madagascar dia no hoanindreo ve ny vola sananao akory nenahia ny vola tokony narotsany CSPI Madagascar tao amin'ny ACM ary raha milaza izy fa tsisy idirany CSPI M dia mbola veriko c'est un gros menteur parce que iza zany nandray lizy teo sa hoe nohan'ny compagnie ve zany le izy alors que ny ACM nanao lettre hoe alefa amin'ny CSPIM iza zany le matoto CSPIM nandray andreo voly reo iza zay ny mikasika an'iny tiako tenena manko de zao tapitry ny resaka iny mazava aminareo ny zavatra rehetrarehetra publieko daholo zay document ilaitsika zay ny antony andefasako an'izany de à destination du ministre des transports monsieur le ministre des transports ianao efa nilaza fa handray andraikitra mikasika an'io miandry ny voaka malagasy miandry manatenanao ny voaka malagasy hoe tena handray andraikitra tokoa ianao idémanteler ny réseau de mafieux io efa omena ianao ny taratasy rehetra afanao miasa sady anaovanao ny recouvrement andreo vola rehetra izay tokony hiditra anatin'ny ACM reo fa mampalahelo loatra raha ohatra ka isika ao Madagasikara tsy anana aviation civile izay asa araka ny tokony ho izy satria fahity noho ny ataon'ny olona manao ampimamba il connaissait pas le mot tsy fantany hoe inona atao hoe ampimamba izay le atao hoe ampimamba zay ampimamba zay hoe zavatra azo mamba de tsy avototra ntsony zay ny atao hoe ampimamba ary sens figuré zay hoe zavatra azo mamba ambavamboay ozy izy indreo boka tuliary zay ambavamboay ty afaky tony ambavamboay ny volany sécurité aéroportuaire dia tsy navoaka ntsony le izy tsy narotsany tany amin'ny ACM avoay eto aminay eto ary zao sala mifamoana andreo taratasy nandefasana ilmenita ny taratasy manamarina fa tsy nankesenareo le izy iza no misoratra am'ireo banque SPM Madagascar reo iza ny signataire ao am'ireo compte bancaire ireo anao entre parenthèse kely fa tapitry ny sujet iny fa ho atsidiko kely resaka bois de rose za zany teny aminareo malagasy hitanareo aza manaiky fitapitantsika ary aza mirorosaina fantatritsika tsara fa fléau tamin'ny teteza mita ny trafika na bois de rose fantatritsika tsara fa interdit ny exportation na bois de rose nisy lista na olona maromaro izay navoaka komaly hoe reto ny lista ny olona izay nahazo autorisation d'exporter les bois de rose ary ireo olon'ireo dia nanana isa hoe ireto reto io taratasy zay ananandreo ireo dia nampiasainy nandritry ny 5 taona zany hoe nanomboka 2009 jusqu'en 2014 namoana bois de rose tsy akijanona zany hoe efa mihoatra ny nombre zay voalazo anatin'ny autorisation ny bois de rose avoakany mbola mamoaka ihany izy ho an'izay tsy nanana autorisation dia mindrana any amin'ireo olon'ireo na manofany amin'ireo olon'ireo anisan'izany ety bois de rose anisan'izany Laisoa Jean-Pierre zay hitantsika ao anisan'izany misy anarana be dia be tsy voatanisako ka ozy izy hoe
raha ohatra ianao ka olona tsy nanana ny autorisation io dia tsy afaka ianao ilaza hoe bois de rose no alefako sy ho déclareko fa tonga ianao dia voasambotra dia noho izay manao tsolotra any amin'ny ina moa ty izy any amin'ny douane, any amin'ny transit, any amin'ny zavatra rehetrarehetra ny transitaire moa zany no manao an'izay tsolotra zay dia mandefa an'le bois de rose dia déclarena hoe ilmenite indraindray izy io déclarena ohatrany hoe zavatra fa matetika zany dia zavatra autorisé no déclareny ao tamin'ity document nananantsika ty zay tondrako fanazavana kely fanampiny satria za tsy te hitraine amin'io, je suis pas là pour faire le tribunal, anjaran'ny tribunal manao ny asany fa tiako hamarina kely dia zao tsy anana mihitsy tsy anana mihitsy ny sody atrance hoe document milaza fa bois de rose ny ao anatin'io fa kosa rehefa ohatra ianao zao mitondra entana avy ao a Madagasikara andeha ho aty a Frantsa na andeha hivoaka à l'international mitondra hena, mitondra produit agricole, mitondra voankazo. J'ai mis pipi, en fait, pipi, le mur est frotté. Ah non, il faut pas mettre sur le mur, d'accord? Mais je vais juste nettoyer. Tu vas le faire avec Thierry, d'accord? Mais Thierry dort. Je reviens après. Dia rehefa mitondra entana ianao na dia ohatra hoe eo amin'ny aéroport Ivato fotsiny ary ianao ohatra nitondra andreny ara-malagasy reny izay produit naturel tsy maintsy mahazo certificat phytosanitaire avy any amin'ny autorité compétente ary tsy maintsy soratanao hoe vol numéro firy ny voyage andehananao en voyage en date de quel jour dia ny certificat phytosanitaire izay nampiarahana amin'ity ilmenite tompoko dia certificat phytosanitaire na bois de rose Madagascar woods ozy izy fa mbola tsy niteny misy teo hoe bois de rose ary raha ohatra zany ka amoaka an'le entana any en Chine ary zareo tsy maintsy mila an'iny satria le alarivengy ny ilany an'iny certificat phytosanitaire iny satria misy soratra hoe traité ara-dalàna ve ty tsy hitondra virus aty aminay aty na traité ara-dalàna ve ty tsy hitondra zavatra aty aminay aty dia tsy maintsy misy an'izay tsy nasa zareo na nakiana an'iny fa fona dia forcena fotsiny hoe faux io dia zay mahatonga na hoe tsy eto sika ici c'est pas un tribunal mais nous réclamons un tribunal en bonne et due forme devant le tribunal des bois de rose à Madagascar pour ouvrir une enquête là-dessus. Efa hita zao fa misy certificat phytosanitaire nivoaka mifandray amin'ity voyage na envoi na ilmenite ty ino na no tsy hanokafana enquête amin'io satria nareo mihatra hoe ça n'a jamais existé zany trafikana bois de rose nefa dia le olona tany Chine mihitsy ny laza fa ny fampiraraha amin'ny état malagasy izy ny vidy bois de rose izy any teo amin'ny état malagasy c'était Mamy Ravatomanga et Andro Rajoelina dia ilaza zareo hoe non c'est pas nous c'est du bois de rose quoi zay ny antonana gadranay ny du bois de rose c'est lui seul qui a fait tout ça quoi anareo ve tsy mahatsikaritra ny gadra daholy na maty ny olona rehetra izay niarana anao bois de rose tamin'ny tetezamita akoatran'izay nandoha collage na za elektronika nitsoaka i John Nelita maty Mbola Rajona any Ponja i Roli Mercia any Ponja Edi Bois de Rose any Ponja ny akoatr'izay efa nitsoaka ireo oloreo malala n'le circuit malala ny fomba nataony zareo anaovana ny bois de rose sy ny trafika tamin'izany dia amin'izao atao izay amononandreo any Amponja mba tsy hivoaka nareo ve tsy gaga hoe maninona edy bois de rose izay nanohana Andrajoelina notsainana tamin'ny fomba manotrikotrona manetriketrika tamin'ny 2018 kanefa voaverina teo amin'ny fitondrana zao tonga dia samborina inona ny antony misy zavatra tiana afenao pour le faire taire
maninona Antelme Raparany izay anisany ministra malala ny circuit-na Bois de Rose io no nenjehana ary de réfugié politique aty France izy am'izao pour le faire taire. Mbola ho avy ny fotoana iresahany momba an'izany ary de manantena fa izy zany fotoana zany iresahany ahoana fandehan'io circuit io. En tant que ministre de l'environnement, malala tsara hoe comment ça s'est passé et comment ça se passe et qui sont les protagonistes. Izay zany tiako tenenina tsy andany andro ifamaly amin'ny Mamy Ravatomanga eto ny tenako. Fa ny ilaza ny zava-misy ny zava-marina mba anainga ny tompon'andraikitra tsirairay andray ny andraikitrany. Ny fitsarana indrindrandrindra ary ny vahoaka malagasy manaraka izany sy ny autorité internationale rehetrarehetra mba andray ny andraikitra manandrify an'izao zavatra mitranga izao. Fa tsy hoe on va faire pousser ça d'un revers de la main et dire que tout est faux, ce sont que des faux documents. Prouvez-nous que ces certificats phytosanitaires sont des faux. Prouvez-nous que tsy nampiasaina tany Chine reo. Prouvez-nous que c'était des ilménites ny tonga tany Chine fa tsy Bois de Rose. Faharoa, raha mijery an'io document io tsika. Nasy ny avoakako le document. Ao anatin'le document navoakandry zareo dia misy milaza hoe ilménite 580 kilos. Mba fantatrareo moa zany ilménite 580 kilos zany a 560 zany 560 000 zany hoe 560 tonnes d'ilménite nalefa dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conteneurs. Dia manome 66,2 122 et quelques années 62,3 tonnes par conteneur zany. Fantatrareo moa fa ny conteneur anankiray dia 44 tonnes maximum no azo atao anatiny. Eo zany tsika de efa mijery hoe nahoana no mihoatra ny lanjan'ny conteneur autorisé ny ilménite ao. Pourquoi? Azonareo ve? Izany rehetrarehetra zany dia mendrika enquête approfondie any amin'ny tribunal Bois de Rose. Fa iza zany de efa mamelesy papa ho an'izay mpitsara tompon'andraikitra amin'izany fa rehefa tsy hanao ny asany izy de ho avy ny fotoana andraisantsika ny asantsika amin'izay ny andraisantsika ny andraikitra amin'izay ary izay fitsarana apetrakitsika eo dia anao ny asany araka ny tokony ho izy ary araka ny teneniko ny prescription io dia amin'ny fotoana sy afantarantsika ny fisiany osoka, c'est-à-dire manomboka zao 2022 zao ny mikoriran-dray ny prescription. Dikan'izay mbola tsy tapitra. Zay zany no resako mikasika an'iny fa de mamy fotoanantsika rehefa avy eo indray iresaka SMGD. Fa de mandrapiresaka daholo tompoko de misaotra antsika hatrany nanaraka hatramin'ny farany.